Faly miarabajika rehetrarehetra araka ny fampanantenana izay nataoko a dia izara an'ity iran'ny Nora Jones anankiray ity tsika androany a. Izy ity moa dia somary azo lazaina hoe sarotra ihany a, nefany a rehefa iarahantsika mianatra izy a dia mino aho fa tsy ho sahirana ianao a mianatra an'ilay izy. Ato anatin'ity hery ity ihany koa dia mety ahita accord vaovao ianao a izay tsara tadidina satria tsy ato anatin'ity hira ity ihany akory mety ahitantsika anazy fa any anaty hira hafa any tsika mety a ahita koa an'izay accord vaovao izay mety ho hitantsika izay. Ka dia lasa ary antsika en tonalité de la le hira dia asaiko ianao a anaraka tsara ny fampianarana. Ho tendraiko aloha ny préludany a dia avy eo a ho jerevantsika tsiraray a ilay accord. Hatreo aloha. Départ La majeur 9 le izy a. Zany hoe La majeur 7 ato ao a. Fa le izy a ohatrany hanao La ato aloha tsika. Aty amin'ny 5e case 1 2 3 4 5 a dia ato ny manao La tsika. Ity La ity a dia mitovy forme amin'ny Fa. Dia mikisaka Sol dia mikisaka mahazo an'ilay accord de La tsika aty ambony. Dia rehefa avy eo a ireto tanana roa reto a tsy ahetsika fa avelantsika eo any izy. Fa ity fanondro ity a alefantsika ato amin'ny 4e case. Zany hoe lasa vida zany a ity corde de Si ity dia manome feo ohatran'izao izy. Tsy tendrena ilay migravy a fa reto fotsiny. Ao a dia ohatr'izay ny introany mandeha aloha iny a. Iny atao hoe La majeur 9. Dia midina etsika rehefa avy eo a La 9e. Tsy mitovy a ny La add 9 sy ny La 9e. La add 9 izy a ilay second degré fotsiny miampy, fa raha vao La 9e izy a dia second degré a miampy a 7e degré. Zay a no 9e. Ohatr'izao zany a ny position. Afato amin'ilay La majeur 9 tsika. Ao a. Dia ity a ity tanana ity a le ohatran'izao. Ity a milatsaka ato amin'ny 5e case aloha. Fa ity mijanona teo ihany. Dia ity mamonjy a 3e case. Ao a. Veriko. Zany hoe avida foana aloha ilay corde de Si. Ao a. Avida foana ny corde de Si. Io a no La 9e aminy. Dia avy eo tsika manenjika Ré majeur 7. Ato ny Ré majeur 7 anankiray a. Dia ity Ré majeur 7 ity a aty amin'ny 5e case. 1 2 3 4 5 a. Accord anankitelo aloha zany a no hitantsika hatreto. Atambatra daholo le izy a. Tarika kely ato. Alohan'ny akanan'ilay a Ré majeur 7. Mety atsika dia bloqué kely fa tsy maninona fa sarotsarotra le izy fa rehefa hainao io a dia hitanao fa mahafinaritra be no mitendry anazy. Veriko a. Tarika. Ato amin'ny 6e case a tarika makany amin'ny 7. Tonga dia maka an'ilay a Ré majeur 7 ohatran'izao izy. Tambatra le izy a. Dia avy eo a manao a Do dièse 7 fa ataontsika augmenter ny quinte-n'iny a Do dièse iny. Ity moa ny quinte zany dia kisakitsika demi-ton izy. Zay ny quinte augmenter ampiakarina demi-ton fotsiny izy dia lasa hoe tanao samy hafa mihitsy ny feony. En jazz moa zany izy a tena ampiasaina be. Tambatra daholo aloha le izy. Ao a. Dia avy eo a Fa dièse mineur 9. Manakatra. Zany hoe tia aty amin'ny 2e case, tia aty.
dia aty amin'ny 6e case zany tena manakatra be, dia tia ato amin'ny 5e case. Na za koa ary somary sahirana kely manao anazy. Izy nefa raha tsorina dia afaka atao ohatran'izao le anankiroa farany. Ré majeur 7, do dièse 7, fa dièse mineur, fa dièse mineur 7 misy an'ity ato, timbre daholo a. Mety tsara mihitsy izy na tsy mampiasa le augmenté tantarany a, dia mety tsara izy na atao do dièse tsotra fotsiny dia aveo fa dièse mineur 7, fa dièse mineur 7, tsy maninona mihitsy zay, dia aveo 6/7, 6/7 moa miala le atao ampovoany. Donc tsy olana mihitsy sika na mampiasa an'ilay augmenté na tsy, fa reny moa zany tena fampiasako reny rehefa indrindra resaka jazz mampiasa an'ireny augmenté reny, fa tsy obligatoire ny mampiasa anazy, fa rehefa tena ao anatin'ilay izy ianao dia hitanao hoe tena tsaratsara kokoa mampiasa an'ireny, fa pour le moment tsy dia tena priorité loatra le izy. Si 7e dia aveo si mineur 7, ato amin'ny si 7e dia vadika si mineur 7, ity fotsiny no milatsaka ato ampovoany ao dia mi majeur, timbre daholo si mineur 7, ity ré dia ity ato ny tierce ny tiré ity, le avy manao si mineur teo zany dia ity fotsiny juste asoroko fotsiny mba tsy bloqué an'ity basse ity ato dia eo ihany no miaka midina eo. Zareo fa tsisy tanana ny rava mihitsy tato, ity fotsiny no ohatran'ny netsika kely. Dia aveo mitarika mankaty amin'ny mi majeur izy, afa atao amin'ny ré dia mi. Zay fotsiny aloha ny intro dia hira amin'izay izy io zany, timbre daholo aloha le intro dia miantona kely izy. Lasa amin'izay tsika verina amin'ilay la majeur 9 dia milatsaka la 9e ihany tsika, tsy nisy an'ity intsony tato amin'ilay intro izy mampiasa an'ity fa tsy mila an'ity intsony tsika. Tarika kely izy. Ny tsara an'ity 3e boîte no mitarika an'ity ato, dia mandona ré tia la de 9 la sus 2 azafady la sus 2 dia basse atao amin'ny do dièse, timbre daholo izy ré fa dièse mineur 7 tsy tendrena ilay corde de la. Si 7e dia ity indray mi 7 suspendu 4 le izy ao dia aveo miverina makalago dia miverina
de miverina indray tsika ao a tia mi bémol 7 diminué ao a de miverina ré majeur 7 any tsika mitovy am'izao iny eo fa ato miverina ohatra ilay ta voalohany indray zay daholo le couplé varie kely le izy voalohany aloha tsotra izy de eo amin'io tsika afaka mampian'izay amin'ny grisa kely zay jereva tendreny izy aloha de alany ingakingana de ny faharoa indray misy ohatr'zao misy an'ilay mi bémol 7 diminué ao a mi bémol mineur 7 diminué de eo manentsika ré majeur 7 refrain fa dièse mineur 7 tsy tendrena aloha ty raha vao tsy apetaka ty de tsy tendrena izy tia si 13e mipetaka le aty ambany zao sy 7e de mipetaka ny akikely atao ambany manome an'ilay 13e miaraka amin'ny 7 ao a ny 6 sy ny 7 miaraka moa zany no mivadika 13e de etontsika manao fingerstyle de tsy ilaiko loatra le accord complet be fa zay ampiran'ny lizy ny ataoko reto tanakore reto mifanintsatra zao de mikisaka de eto indray manakatra be kazy anaky 5 na afaka mijanona teo antsika de mi ohatran'le tata mi 13e zany hoe amin'ny 7e anazy de mialy ty de midina re mi de aveo manao mi 6e ity mi 6e ty de équivalent na la majeur 7 fa ny basiny mi de aveo mi verina hatrany voalohany zao ny formany refrain de zay de averitsika hatrany amin'ny voalohany foana izy
zay fomba fianarana anazy dia alefa milamina izy aloha fa tsy tonga dia koropahana fa raha vao maikamaika eo tsika dia tsy ho vita mihitsy io fa alefa tsy kelikely le izy. Hiditra tao anatin'ny main droite indray tsika zany zao. Main droite indray zany zao no jerevantsika. Ato anatin'ity main droite ity ny secret ny zavatra rehetrarehetra. Raha vao mikorotana ny ato dia tsy mivoaka tsara ilay zavatra tian'rentsika zany. Na dia mety tsara ny aty amin'ny main gauche raha vao mikorotana ny ato amin'ny droite dia somary tsy dia tsara ny mihaino an'ilay izy ka ato zany no ezahantsika tena alamina araka an'izay tratra. Ny accord moa tsy iverenako intsony rehefa hitantsika teo fa ato amin'ny fandrangotana ny corde indray. Za dia manana fahazarana manao ohatran'izao. Fa atao malakilaky fotsiny. Dia lasitsika. Miasa foana izy zany. En général ity main droite ity miasa ato amin'ny mi, la, ré ny ekipe tanana. Dia reto ratsana telo farany reto miandraikitra n'le corde telo amin'ny farany samy manana ray avy eto izy zany. Dia ohatr'izay ny anahy ny fomba fitendrika fa samy manana ny méthode ny tsirairay. Refrain. Izay no fandehan'ny main droite dia azonao atao teny amin'ny ralantir tsara izay fandehan'ny main droite izay rehefa mianatra anazy ianao dia calme tsara fotsiny.